fa manatanteraka etsika entina mpafantarana ireo sampam-piofanana misy ao aminy ny sekoly ambony IFJ Paramed mampiavaka izany ny fisian'ny fanofanana tatsambo ny fanofanana tatsambo araka ny afantarantsika azy dia sehatra asa iray isan'ny goavana tokoa satria dia ilana fahamalinana tanteraka ny mampiofana ity sampam-piofanana iray ity. Mbola vitsy moa ireo sekoly manomana tanora ho lasa tatsambo. Isan'ny manome fampiofanana io ny eo anivon'ny IFJ Paramed izay natomboka tamin'ny fidirana tamin'ny teto-pianarana vaovao ity. Misy ny mari-pahaizana omeny ireo mpianatra aorianany 3 taona anarahan'izy ireo ny fampiofanana. Nampianarana ilay mpianatra moa zany formation sokatra tamin'ny taona ity proposé ny IFJ. Ny formation dia 3 taona ilay izy dia mandritra ny taona misy stage. Manana sambony eo anankiroa ny IFJ tonga dia Tamatavy dia 3 mois mampianatra terre dia 6 mois anaty sambo dia misy isaky ny mois zany misy suivi kely mpianatra zany isaky ny mois hoe inona zavatra tokony inona ny zavatra nataony zareo mba misy compte rendu kely zany le izy dia zavatra ampianarinao resaka sécurité zany tena sécurité en cas d'accident na prévention zany prévention na accident tena base ianaranao zany. Ny fampiofanana mikasika ny maraina dia isan'ny ampahafantarana mandritra ny hetsika salon de l'IFJ tanterahana nanomboka androany ka hatramin'ny sabotsy 10 janoary zao eto amin'ny hôtel de ville Analakely. Androany moa zany ny IFJ Paramed dia manomana salon de l'IFJ atao eto amin'ny tranon'ny hôtel de ville zany eto Analakely. Be dia be ny promotion omenay ao ho an'ny mpianatra salon hoe bourse sy ny karazany fa zay koa ho an'ireo misaotra anarana zany ohatra hoe amin'ny filière Paramed dia mahazo izy tensiomètre sy této maimaimpona grappi. Ampahafantarina eo ihany koa amin'ny formation ana marine zany izay misy an'ireo solotena mpampianatra sy ny tompona andraikitra rehetra zany dia mampafantatra ao. Fa ny zava-dehibe ihany koa dia mampafantatra ny fanananay taratasy ny homologation sy ny habilitation anay zay zany eo anivon'ny ministère zany izay mpiay anay. Koa asaina zany tsika rehetra mba hanatrika satria izy io dia 8, 9, 10 zany hoe amin'ny asabotsy izy io vao tapitra dia mahazo be dia be zany izay tonga ty rehetra. Be dia be ho ny zavatra tsara tsy diana ka tsara raha manampina ty mihitsy. Ampahafantarina ity ihany koa ireo sampam-piofanana rehetra misy eo anivon'ny IFJ Paramed. Misy eo aminay génie civil, misy eo aminay industriel, misy eo aminay tertiaire, misy eo aminay informatique, misy gémologie, misy agro, misy ny Paramed ary farany misy ny formation marin. Ny formation eto aminay moa zany dia efa manana ny atrikasa sy ny traika efa tanteraka izay entinay miatrika amin'izany ary ny sezinay dia tsy mifindra fa ny eo akaty fotsy eo ambatin'ny tsangana ihany. Mbola misy moa ny fandraisana mpianatra farapara amin'ny teto-pianarana ity ka eny amin'ny IFJ Paramed Behoririka no anaovana ny fisoratana anarana.